Natao ny 12 novambra 2024 teny amin'ny Sodirex Ankorondrano ny fanehoana milina fanamboarana arina fandrehatra vita amin'ny akofa na apombo mahery. Fiara-miasa eo amin'ny Ministera ny Fambolena sy ny Fiompiana sy ny Ministera ny Tontolo Iainana sy Lovainjafy, ny JICA ary ny sehatra tsy miankina. Isan'ny mpamokatra varibetsaka aty Afrika tokoa mantsy i Madagasikara ary ny 700 ny akofa avy amin'ny vary akotry dia very fotsiny. Ilaina araka izany ny fanomezan-danja ireo akofa very ireo avadika ho lasa fandrehatra. Fanohitra ho fampiroboroboana ny famokaram-bary sy ho fiarovana ny tontolo iainana izany satria mampiena ny fandripahana ny ala. Tombontsoa azo avy amin'ny famadiana ny akofa ho fandrehatra ihany koa ny fahazoana ny lavenina avy amin'ny arina ka ampiasaina ho entina manalonaka sy manamasaka ny tany izay afaka mampitombo ny vokatra indray. Manana apombo mahery ohatrotsika zay moa filazantsika ny palderie, manana apombo mahery ohatrotsika be da be zay arina fotsiny. Tady natao tsotsotra teo zao dia nahitana fa farafahakeliny tsika raha miatsasaky ny apombo mahery fotsiny aza no vita vodin'orsi dia manana tsika ny amin'ny fitoetsy taonina na tay ohatran'izao azo andrahoana. Ka hitantsika amin'izay fa raha tsy vitany hoe afahana mampiena n'ilay loto zay ateraky ny fanariana apombo mahery indrindriny fa ankoatran'izay dia mbola afahana koa zany azahoana vola. Azahoana hitina vola amin'ny fivarotana combustible ohatrao fa indrindra koa mampiena n'ilay fandaniana amin'ny hazo mifandripahana ny alatsika. Fa indrindra na aty amin'ny fambolena dikan'izay zany dia mampitombo vola mety ho azo izy avoakan'ny sy ampiarina vary. Tsika atao amin'ny Ministera fambolena dia tena tombatra be tsy tavanavana satria tsika mahita tsara ny fahalafosan'ny fiakabedin'ny zezika simika amin'izao fotoana izao. Ka ty zany tsy zavatra very mihitsy ny zavatra azo avy amin'ny fambolem-bary fanidirana azy fa misy raha tsy mampiena azo ampiasaina amin'ny fandrahoana sakafo fa hitan'izay dia mbola azo ampiasaina ihany koa andronana ny tany ampitombona ny vokatra indray. Marina fa efa nisy ny fanehoana ity milina ity natao tany Antsirabe, Ambatondrazaka ary Marivoay. Ny orinasa Tromso no nitondra ity milina fanamboarana arina fandrehatra vita amin'ny akofa ity ka napiditra izany eto Madagasikara ary efa nametraka izany izay nahitana fahombiazana tany Tanzania sy Senegal.